eo amin'ny lafiny tsy fandriampahalemana kosa indray na dia manapatra ny heriny aza ireo jiolahy dia tsy mambany zavatra amin'ny fitandroana ny filaminana sy ny fisamborana ireo mpanao ratsy ny mpitandro ny filaminana etsy ankilany. Jiolahy miisa 7 no voasambotry ny mpitandro ny filaminana avy ao amin'ny borgady ny gendarmerie Pirenena ao anatin'ny distrika Anakazobe ny 7 ny volana febroary lasa teo. Arao ny fanadihadiny. Jiolahy miisa 7 no voasambotry ny zandary avy ao amin'ny borgady Anakazobe tao amin'ny komina Miantso. Ireto jiolahy ireto raha araka ny fanazavana voaray dia isan'ireo olona izay nanao fanafiana amin'ny Tampedina tamin'ny volana Novambra 2024 sy ny volana Janoary 2024 fahatratrarana olona 3 saika hanao fanafiana tamin'ny 5 febroary lasa teo no nitarika an'izao fahatratrarana azy fito izao. Olona 3 no nifanehitra tamin'ny zandary ary nosakanana ka nahatratrarana ody gasy sy fitaovana ary indrindra planina trano iray izay saika ho tafian'izy ireo. Tamin'ny volana janvier lasa teo zany dia nisy ny asa fandrobana dia nataon'olona tsy mataotody tao anatin'ny commune ambanivohitrin'ny Miantso. Ka rehefa nahiran'izay moa ny tato amin'ny brigade ny gendarmerie Fianana dia nanao ny fanadihadiana ary tamin'ny 7 volana février zany dia nisy telo amin'ireo olona ireo nitratra izay fiara-miasa tamin'ny olona tsara sitrapoa. Marina moa zany fa ireo olona telo ireo dia eo am-pikasana manao miasa ratsiny nitratra ny gendarmerie dia rehefa nitoizana ny famotorana dia tratra taorian'izay koa ny 4 izay rain-dany amin'ny fanaovana asa fandrobana sy ny alatroby atao anatin'ny commune ny Fianana sy ny commune ny Miantso. Ary tratra atao anatin'izay koa ny basy vita gasy miaraka amin'ireo fitaovam-piadiana fitaovam-pandrobana toy ny sabatra, ny pilitra, ny moara dia mitombo zany ny fanadihadiana teto satria mbola misy koa ny mbola carreau ary eto mbola manentana ny vahoaka rehetrarehetra ny olona tsara sitrapoa izay ameriny loharanom-baovao mba ahafahana mahazo amin'ireo misambotra amin'ireo olona ireo. Fantatra fa amin'ny herinandro ity no atolotra ny fampanoavana ireto olona voasambotra ireto.